Ankafaliana indray no hiara-manantsika tsirairay avy sy hiaorana amintsika amin'ny rahan'izao tofonteny izao iomana iorana amin'Andriamanitra ao. Isaorana ny tompony amin'ny tombonandro omeny sy ny fahafahana mbola mizaha ny tenin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Izahay dia iraka solon'ny Kristina manana iraka izay ampiavana antsika amin'Andriamanitra ary ampiomana antsika amin'izany fiverenan'i Jesosy izany mba tafahomantsika ho isan'ilay fiangonana voakarina rehefa ho avy Jesosy Kristy eny amin'ny lanitra. Ary dia mpanomponareo izay no ny amin'ny Jesosy Kristy tompo ary mpanitry tena no izarahanay izao teny izao. Tsy izay no lafatra, tsy izay no fanaverana, fa izay fahamarinana nomeny ny tompo anay ka ny ainanay ary hitanay ny fahamarinana, hitanay ny vokany dia zarainay amintsika tsirairay avy. Volaza ny tenin'Andriamanitra hoe andramo ka izao fa tsara Jehovah sabatra izay miaraka aminy. Volaza ny apôstôly Jaona efa namory amin'ny Jaona voalohany ihany hoe izay ilay tamin'ny voalohany dia izay renay izay hitanay no ambaranay aminareo. Izany hoe izay zavatra nizarainay ao anatin'ity miomana eo amin'Andriamanitra ao ity sy ireo tokoteny hafa izay hitantsika ao anatin'ny YouTube ao rehefa misy fikorim-bavaka sy fikoriana izay atao dia zavatra nampandalovan'ny tompo anay, zavatra miainanay ary zavatra efa maro eo amin'ny fiainanay dia zarainay amintsika tsirairay avy. Ary dia mbola hoe mandeha tsikelikely amin'izany fahalalana Jesosy izany. Tenin'Andriamanitra miteny koa ao amin'ny Matio ao hoe aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fantanterahana rainareo izay an-danitra. Izany hoe raha midika fototry ny teny iny dia hoe aoka ia-tanteraka. Izany hoe tsy mora tanteraka fa ia-tanteraka, mandeha tsikelikely izany. Avy foana rehefa mitoro teny ilay hoe ny lalan'ny marina dia tahaka ny fipoakanto maraina izay mihamazava mandrapitatovona ny andro. Izany hoe misy zotra miabo izany ny malala tsara ny tompo izay hoe tahaka ny fipoakanto maraina izay ny lalan'ny marina. Dia izay ny zavatra ianarantsika izany, izay ny zavatra hoe andehanantsika hoe mizotra amin'izany hoe fahatanterahana izany izay foetra ny Jesosy Kristy ary izy ny ahatanteraka atsika mandrapiverina Jesosy Kristy eny aminao lanitra dia misy zavatra ahintsy foana aty amiko, misy amboarina foana aty amiko, misy ianarako foana. Ohatra ny teny Paoly hoe tadidinao ny teny Paoly ao amin'ny Filipiana hoe tsy tony efa nahazo fa zavatra iray aloha ataoko manadino ny tany ariana ary mijery ny ao anoloana, miezaka manatratra ny marika tahaka ny efa nazon'ny Kristy no ezahako azoko ny Kristy. Ary dia ao anaty ity miomana eo amin'Andriamanitra ity dia resaka tarihan'ny fanahymasina izahay tarihan'ny fanahymasina izarantsika ny amin'ny hoe fahendren'Andriamanitra. Izay no zaraintsika. Ary tsy vita n'ity miomana izay zaraiko mandroany ity fa isy andiana maromaro izany izay iresahana momba ny fahendrena. Maninona no resahana ny fahendrena? Satria io fahendrena io no fotony ary io tsy azo elana fa io anisany fepetra anankiray mila nanako raha te hoakarina rehefa ho avy Jesosy Kristy eny aminao lanitra. Mosesy dia tena amin'ny Salamo 110 hoe mampianara anay anisan'ny andronay mba azonay fo endry. Azonay fo endry. Izany hoe rehefa nanana ny fahendrena dia zavatra ilaina amin'izao vaninandro ianantsika izao ary ilaina ihany koa fepetra ilaina ampakarana ny fiangonana. Asa raha tsaroana koa ny ao amin'ny Matio 10:20 rehefa nanao fanoharana Jesosy ny amin'ny Virjiny 10 dia tao amin'ilay Virjiny 10 ireo mizara anankiroa, ny ray Virjiny endry dia ny ray Virjiny adala, ny dimy endry dia ny dimy adala. Dia inona nampahendry an'ilay dimy? Dia inona nampadala an'ilay dimy? Dia eo zany ilay fahendrena raha rentsika iny Matio 10:20 iny dia zareo dia natahiry ny solika ary mbola nirehatra ny jio. Fa ilay adala samy natory ihany izy 10 fa ilay dimy natahiry ny solika atao aminy. Dia rehefa taitra zareo tamina mampinalina ka ny teniny misy feon'ny kikika hoe indriny mpapakatra dia taitra zareo. Fa rehefa zareo taitra ireo misy solika atao aminy ary nirehatra ny jio zany tamin'ny fanalana. Fa ilay dimy adala tsy nisy solika atao aminy. Eo zany ilay fiomanana, le fampiomanana, le fahamailona, fitsinjovana ny amin'ny hoavy. Zay mila nanany zanak'Andriamanitra ihany koa zany zay. Dia zay zao zavatra anankiray hoe natonga ny reto dimy reto tafiakatra dia endriny milazana azy. Fa ny dimy tsy tafiakatra dia adala.
zany a zava-dehibe misy ny resahana ny amin'ny hoe fahendren'andriamanitra. Anankiray koa rehefa nampianatra Jesosy eo amin'ny toriteny tareteloko ohatra, mamarana ny toriteniny Jesosy dia hozy izy hoe ary amin'izany zay rehetrarehetra mandray ny teniko ka mankatoa azy dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina. Ao anatin'ny oabolana ao anatin'ny ten'andriamanitra ao dia fangaro ihany mitambatra ihany misy fotoana ny hoe manan-tsaina sy ny endrika. Zany hoe raha miresaka hoe hery zany dia miaraka amin'izay koa hoe manan-tsaina, fahalalana, fahazavan-tsaina, fahendrena. Dia hoy Jesosy hoe hoarina amin'ny lehilahy endry, hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina zay nanorona ny tranony tamony vatolapy. Avy ny orana, misy rika be sy tafio-drivotra fa tsy nianjera izy satria ny olona teo vatolapy. Endry zany. Dia raha miresaka zany sika mamaky ny baiboly dia zava-dehibe fototra io resaka hoe fahendrena io. Tiana ampitaina amin'ny fiangonana. Ao amin'ny Efesianina raha diso Efesianina toko faefatra dia hoy ny apôstôly Paoly hoe mba ampahafantarina ny fanjakana sy ny fahefana rehetra ho any an-danitra hozy izy ny mahamaro samihafa ny fahendren'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiangonana. Zany hoe ny fiangonana Jesosy Kristy dia napetraka ampahafantatra an'ilay fahendrena mahamaro samihafa amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe misy mission zany, misy andraikitra iraka napetraka ao amin'ny fiangonana dia hanambara ny mahamaro samihafa ilay fahendren'Andriamanitra. Ny fiangonana no nametrahana an'io. Dia ilaina mihitsy zany zay hoe resaka fahendrena zay. Tena tiana ampitaina antsika. Ary veriko ihany zay raha mizara ny teny dia eo an-dalam-pianarana ihany koa izany. Zay reo mizaran'izao teny zao dia tsy zay ny tanteraka, tsy zay ny lafatra fa miara-mianatra tsika amin'ny Jesosy Kristy ary rehefa maninana voarainay tianay zaraina maimaimpona amintsika ihany koa zany. Manarak'izay rehefa miresaka fahendrena ihany koa dia te amporisika atsika raha mandray fahendrentsika dia ao amin'ny oabolana. Oabolana, ny bokyny oabolana zay nisoroatan'ny Solomona. Raha tsaronao dia tantaran'ny Solomona rehefa tonga mpanjaka izy dia nangataka Andriamanitra, niteny taminy Andriamanitra hoe angatao zay tianao fa omeko anao. Dia ny zavatra nangatahana Samuela nangatahana Solomona tamin'Andriamanitra dia hoy Solomona hoe omeo fahendrena hitantanako an'izao vahoaka bitsaka izao. Fa ahoana ny fomba hitantanako an'io za tanora, za tsy mana-fahendrena, tsy ahitantana. Zay ny mbola miverika any hoe ny fahendrena sy ny fahalalana miaraka. Dia nomen'Andriamanitra fahendrena izy. Tsy volana nangatahanao izy, tsy volamena nangatahanao izy, tsy arena nangatahanao izy, tsy niafatin'ny fahavalonao nangatahanao fa nagataka ianao fahendrena. Dia omeko anao ny fahendrena, fa miaraka amin'ny fahendrena izy dia omeko anao ny vola fotsy, ny volamena, ny arena tsy nangatahanao. Dia tena tiana apetraka amintsika zany hoe zava-dehibe ty fahendrena ty. Dia eto am-piandohana dia te hanasanao tahaka nefa nampianarina tamin'ny toriteny tany aloha hoe ny boky ny oabolana dia mifono fahendrena ary milaza fahendrena. Ny oabolana misy toko raika amin'ny telopolo. Zany hoe raha manomboka androany zany dia ataontsika hiaraka hoe amaky ny oabolana ao anatin'ny ray volana. Zany hoe mamaky toko iray isanandro. Rehefa mamaky toko iray isanandro zany sika dia vitatsika ao anatin'ny ray volana ny boky ny oabolana. Oabolana raika amin'ny telopolo. Ohatrany oabolana ao ny toriteny, ao ny filazantsara Jesosy Kristy. Ny baiboly rehetra misy dia fahendrena avokoa. Fa apetraka zany hoe ndao amboantsika an'ity satria hoe hoe andiany maromaro ao anatin'ny timiomana iaona amin'Andriamanitra ao ty dia iresantsika momba ny fahendrena. Dia tsaroka tokoa ilay teny ao amin'ny Daniela hoe izay endro izy izy dia amirapirana tahaka ny fitana eny an-danitra. Dia eo zany tena zava-dehibe zay vakina indray mandeha mamaky toko iray isanandro amin'ny oabolana dia voavaky iny ao anatin'ny ray volana. Ao anatin'ny fanamvavaka ao namakitsika an'izay, ao anatin'ny fofeno fanetetena ao namakitsika an'izay, ao anaty etaeta maro ary mino zato isan-jato fa hitony fahalalana ny tenin'Andriamanitra ianao ary hitony fahendrena. Manarak'izay alohateny izarako ny voalohany zany androany amin'ny hoe fahendrena dia misy karazany fahendrena. Ny apôstôly Jakoba dia niteny hoe ny fahendrena avany ambony. Dia misy teny izy hoe madio aloha, mora lahatra, ty fihavanana, misy voka-tsoa, ozy irentsika ny amin'ny fampianarana zany. Fa misy lely teny hoe fahendrena eto tany, tsy avy amin'Andriamanitra, fahendrena diabolika ozy izy. Zany hoe misy zany fahendrena anankiroa. Fa le fahendrena tena miresantsika dia le fahendrena atao anatin'ny baiboly. Le fahendrena avy amin'Andriamanitra Yahweh, avy amin'ny Jesosy Kristy tompo avy amin'ny tenin'Andriamanitra le atao anatin'ny oabolana. Rehefa haitsika io fantatsika io dia haitsika ho azy manavaka ny fahendrena le eto tany le diabolika. Dia raisika rehetrany amin'izay zany tsy alelatsony ny Salamo 120 amin'ny zato.
inona moa zany no fahendrena? Inona natao hoe fahendrena? Afaka mijery ianao fahamaritana ao anatin'ny rakibolana ao anatin'ny dictionnaire hoe inona natao hoe fahendrena. Ny filozofy dia milaza an'izay hoe filozofy fitiavana ny fahendrena. Betsaka ny grika nandalina io resaka fahendrena io. Fa rehefa mijery ianao tenin'ny Paoly atao anatin'ny Korintana hoe ny fahendrena zao tontolo zao dia fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra, ary ny fahadalan'Andriamanitra no nataony entina mijery. Mbola resantsika ihany koa zay fa ny resantsika zany amin'ny hoe fahendrena Salamo 1:10 ny fahatahorana an' Jehova no fiandoham-pahendrena. Ny fahatahorana an' Jehova no fiandoham-pahendrena. Fahalalana tsara no ananan'izay rehetra mankatomy zany. Maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Ty baiboly ty de marina, tsy miova ny tenin'Andriamanitra, maro sy ny ary mandrakizay lanitra sy ny tany ho lefiny, fa ny teny koa tsy mba ho lefiny. Zany hoe le fahatahorana an'Andriamanitra raha iresaka fahendrentsika ny voalohany fahendrena. La ho avy zany toerererena fa voalohany fahendrena dia ny fahatahorana an'Andriamanitra. Zay zany lesona voalohany fampafantarana voalohany famaritana voalohany ny fahatahorana an' Jehova no fiandoham-pahendrena. Misy zavatra ankoatran'izay. Hitabe mety eritreretin'olona fahendren'ny tany, fahendrena amin'ny fahaizana sy fahalalana maro isan-karazany, fa ny voalohany ihany fiandohan'ny fahendrena, io zany ny iatombohany. Fa raha tsisy tahotra an'Andriamanitra na manam-pahalalana, manam-pahaizana, manana diplôma, manana saina, raha vao tsy amin'ny tahotra an'Andriamanitra, tsisy fahendrena zany. Fa ny tahotra an'Andriamanitra ny fiandoham-pahendrena. Mila n'izany zao tontolo zao. Mila n'izany ny firenena. Mila n'izany ny tokantranonao, ny orinasanao, fianakavianao. Mila n'izany ianao, izaho, dia mila ny tahotra an'Andriamanitra io. Fa raha vao tsisy ny tahotra an'Andriamanitra io, tsisy fahendrena. Inona le atao hoe tahotra an'Andriamanitra? Le tahotra an'Andriamanitra tia napetraka tsy le tahotra hoe tahotra fetahotra hoe matahotra sao dia izao. Matahotra sao dia izao, peur. Tsy le hoe peur zany. Tadidinao ve tamin'ny Adama sy Eva lay nandika, lasa nandray an'ilay voankazo zay hoe tsy azo raisina, nihinana an'iny, dia natahotra izy aveo dia lasa niafina. Satria natahotra izy, ary natsapa izy hoe nitanjaka, dia lasa niafina, natahotra izy. Iny zao tahotra, tsy iny tahotra iny ilay resantsika. Iny tahotra noho ny zavatra natao, tahotra ny sasy zany tahotra ny voka-dratsy ny zavatra anankiray tsy zay tahotra zay loatra no resana. Ny apôstôly Jaona dia miresaka ao amin'ny epistily hoe tsy manatahotra ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra. Manandray zany zany. Zany hoe le tahotra tiana resahana, tonga dia tsorona fotsiny hoe le tahotra tiana resahana, le tahotra an' Jehova, le tahotra ny Yahweh, le tahotra ny Yoshua dia zao fanajana lalina. Zay le tena tiana petraka, fanajana lalina. Amin'ny teny français izy hoe révérence, vénéré. Ny vénéré zany hoe tena manaiky ny fiandrianana, manaiky ny fahalebiazana, manaiky ny fahamasinana, miankohaka eo anatrehany. Dia zay le tena tiana resahana amin'le hoe tahotra an' Jehova, hoe le fanajana lalina azy. Ahoana maninona ny atahotra anazy? Ny afahana, ny ampisy tahotra anazy aloha dia mila malala azy hoe Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mahatahotra, Andriamanitra ilay mavita mandefa any amin'ny elo, le Andriamanitra manome fiainana ihany koa, le Andriamanitra manao fagagana, Andriamanitra masina, Andriamanitra maheny, Andriamanitra mpanao zavatra rehetrarehetra. Fa tsy mety raha ny an-danitra olona matahotra ny any, olona no mitahotra fotsiny ny atonganao any, tsy zay le zavatra tiana atao. Zany hoe no mitahotra fotsiny no hivavahana, no mitahotra fotsiny no anaovana asan'Andriamanitra, no mitahotra fotsiny ny toriko teny, no mitahotra fotsiny tsy haiko tahotra ny sazy, tahotra ny fahalebiazan'Andriamanitra. Ny zanak'Israely rehefa niseho tamin'Andriamanitra, niseho tamin'ny Mosesy Andriamanitra tany an-tendrombohitra, dia niorooro ny tendrombohitra, niovitrovotra ny tany, nivoaka ny setroka, dia natahotra ny zanak'Israely zay tsy ho antsony fa ilao no mandeha any. Tahotra zay. Fa le aveliko ihany zany le tahotra dia hoe fanajana lalina an'Andriamanitra, fanekena lalina an'Andriamanitra, fankatoavana azy. Raha miresaka zay tahotra zay tsika dia misy hoe fahendrena ihany koa, misy hoe fitiavana ihany koa ao.
de tiana tena zavatra ilaina nao amin'ny fiangonana nao amin'ny firenena nao amin'ny orinasa naizanaiza de zao de tahotra. Rehefa manatahotra ianao manana fitiavana ianao dia tsy misy ratsy ny hafa. Zay zany tena tongatongavana ihany ko. Didy voalohany amelaka Andriamanitra rehefa andresaka ihany koa Jesosy tamin'ny olona teto tany de hoe inona didy voalohany? Tiava Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fahalalànao rehetra, amin'ny herinao rehetra. De manaraka an'iny avy eo tiava ny namanao haka ny tenanao. Mifandray zany ireo ny didy lehibe ozy izy io ny didy voalohany. Zay hoe fitiavana zay. Zany hoe ny tena tiana aperaka amintsika zao raha manana tahotra an'Andriamanitra ianao manana fitiavana ny hafa ianao de tsy hanambaka ny hafa, tsy hamitaka ny hafa, tsy hampijaly ny hafa, tsy hampahory ny hafa. Zay ny ilain'ny firenena. Tsy diplôma, ilaina mianatra, ilaina mana diplôma, fa raha fianarana be ny ratovo natany amin'ny ambaratonga ambony teto Madagasikara, natany ampita ranomasina lavitra tany, raha fahaizana maromaro isan-karazany fa raha tsisy tahotra an'Andriamanitra de tsy mitondra soa zany. Hanambaka, hambotra, hametsifetsy, hamitaka. Fa ny fahendrena misy lay nefa mety hoe tsy nianatra, tsy nanam-pahalalana be fa nisy tahotra an'Andriamanitra atao aminy. Aveo izy ne nianatra ne nahay ny zavatra tokony atao. Ary ny zavatra tokony atao rehefa eo mamotika ny firenena ne de tsisy tahotra an'Andriamanitra. Mamotika ny firenena ne de tsisy an'izay hoe fitiavana ny hafa zay. Fa raha hoe fitiavana an'Andriamanitra de ity ny hafa dia tsisy zavatra zay zany tena tokony ampitaina ary tiana ampitaina anatin'izao momano zao hoe raha itory zay itety an'i Madagasikara, itety an'izao tontolo zao, hiakatra plateau amin'ny telesy zao zaro, anao séminaire, anao zao ndraiky zao de tena tiana apetraka, tiana ampitaina fiandoham-pahendrena tahotra an'Andriamanitra, fanajana lalàn'Andriamanitra, fitiavana an'Andriamanitra ary rehefa tia an'Andriamanitra, fanajana an'Andriamanitra, fanajana ny hafa zay dia ao anatin'izay tsy hanambaky ianao, tsy hametsifetsy ianao, tsy hampahory ianao, tsy hampijaly ianao, tsy hangalatra ianao, tsy hamono ianao, satria misy fahendrena ao anatinao misy an'le tahotra an'Andriamanitra ao anatinao. Zay koa reny misy azo amelaka Andriamanitra, misy Andriamanitra tsy azo vazivazina zay nafafon'olona no notsainy de koa any Andriamanitra dia mamaly ny tsirairay avy. Raha zay mahatonga anaty litera atao amin'ity Petera ihany koa hoe tokony ho fiainatsika. Petera voalohany toko voalohany 5:7 ary raha ilay tsy mizata avan'olona fa mitsara araky ny asan'izy rehetra no antsonareo hoe ray dia mitondra tena amin'ny fahatahorana mandritry ny andro fivahinenareo ity. Fataro fa fivahiny ianao aoka ianao anatin'izay hoe fahatahorana n'Andriamanitra zay, tahotra an'Andriamanitra zay. Fa fantanareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny vola fotsy sy ny vola mena no nanavotana anareo tamin'ny fitondratena adala zay azonareo tamin'ny entin-drazana. Fa ny rason'ny Kristy tondran-janak'omby tsisy filema ary tsy misy petipetana. Zany hoe le Andriamanitra tsy mizata avan'olona, le Andriamanitra mitsara marina ny tsirairay avy araky ny asan'izy rehetra no antsonao ray de mandehana tena amin'ny fatahorana. Tsy tokony ho resahana ny ankinytsony zany ao anatin'ny fiangonantsony zany hoe mampirafy zany, zany hoe mijagajaga zany, zany hoe mamitaka vady zany, zany hoe manao kolokolo zany, zany hoe anaty risoriso zany, zany hoe anaty lainy zany. Zany ny tena fototra hoe mifongatra endahana ongotana hatramin'ny fakany rehefa tonga amin'i Jesosy Kristy fiandoham-pahendrena tahotra an'Andriamanitra. Mandeha amin'ny fahitsiny, mandeha amin'ny fahamarinana, mandeha ao anatin'ny fiheverana zay tompontsoa ny afo, fiheverana zay asoa ny afo, satria le Andriamanitra mahatahotra, le Andriamanitra matahotra ny ainao. Tsy mijery hoe à gauche, droite, aloha, aoriana hoe tsisy mahita de andehanao anty, andehanao anitsy, andehanao azao ho anahy. Fa Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra. Zay ny tahotra tao anatin'ny Josepha tsisy nahita azy rehefa teo anoloan'ny vadiny Potifara, fa tao anatiny tao nisy tahotra an'Andriamanitra. Ary jereo ny tahotra an'Andriamanitra tao amin'ny Josepha iny, fa natonga anazy lasa tena hoe voamaika ny tompo nanambana anazy nampiandry ketiny ny tao amin'ny Egipta rehetrarehetra nandresiny mosary ary ny firenena maro tonga tao aminy. Hitan'izay hitanao an'izay hoe ny ao anatin'ny fahendrena misy valosoa ihany koa ao anatin'izay. Ao anatin'izay fahendrena zay misy valosoa zay. Zay zany ny famaritana le fahendrena voalohany dia tahotra an'Andriamanitra. Maninona matahotra an'Andriamanitra? Satria Andriamanitra mahatahotra, mamaly ny tsirairay avy arakaraka ny asany. Fa eo koa ny Andriamanitra feno fahatsarana, feno fahalebiazana. Tsy misy mitovy aminy ary izy le vato lampy hoy izy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Isaia hoe ampitovinareo amin'izy hitovizako aminy. Fa tao alohako tsy misy ohatranahy, amin'izao fotoana tsy misy ohatranahy, ao aoriana tsy misy ohatranahy. Fa avo manerinerina lehibe zany ary mila zay fanajana zay. Aoriana zay
malala zay ianao a dia manaja azy a mankatò azy a rehefa misy tahotra anazy ao anatinao dia ay anaza ny hafa sy anao zay asoa ny hafa ihany koa ianao. Iko apetraka amin'ny tsirairay avy a farana sahady ty voalohany andiny voalohany tia mbola isy maromaro no mbola fahendrena fa ny amin'ny androany zany ny fiandoham-pahendrena dia tahotra an'Andriamanitra. Fa ny tena ho an'ny tsirairay avy ho anao zay mandray ahy io na mandray ihany na mahita anahy fianakaviana ao anatin'ny tokantrano ny filoham-pirenena ny filohan'androm-panjakana rehetrarehetra ny filoham-piangonana ny ao anatin'ny fiangonana tokony araiky ny fiangonana ny ao anatin'ny zay pino na tsy pino zay rehetrarehetra mandray azao teny zao misy fahendrena avy eo aminao. Ten'Andriamanitra dia milaza ao amin'ny Jakoba zay tsy mana-pahendrena ao fisakataka amin'Andriamanitra zay anome malalaka sady tsy andasy. Zay le fahatsaràn'Andriamanitra ao amin'ny Jakoba tsy andasy izy hoe andatsandatsy anao fa manana fahatsora-po izy a zay tsy mana-pahendrena ao fisakataka amin'Andriamanitra. So dia tsy mbola misy tahotra an'Andriamanitra ao amiko, so dia feno-rombaka sy fitaka ao amiko, so dia mbola mamitakolona manday sy ny zavatra maro isan-karazany anatin'ny faratsiny nefa makany am-piangonana nefa fa milaza ho kristiana. Aoka tsy ho amin'ny fombafomba, aoka ho avaozana ny zavatra rehetrarehetra ka hiverina androany mivavaha eo toeranao rehefa vitoteny ty mandole mihitsy raha makasika anao zao teny zao hoe ohatra ny mandeha amin'ny fisehoana ity iverany fotsiny a fa toa tsisy tahotra an'Andriamanitra ny fiainako, toa tsisy fiheverana ny hafa, toa tsisy fitsinjovana ny hafa fa mandeha araky mieritrereto fotsiny. Androany Andriamanitra tsy mandatsa voalohany amin'ny fampianarana androany fiandoham-pahendrena tahotra an'Andriamanitra mivavaha Jakoba milaza zay hoe mankatà fahendrena amin'Andriamanitra izy anome. Zay ny amin'ny androany a mbola toy mbola toy amin'ny mavo rehetrarehetra amin'ny hoe fahendrena voninahitra dia ho an'i Jesosy Kristy irery any a tsika tsirairay avy ire mba isan'izay tahotra an'Andriamanitra zay a ho hitanao ny vokatry zany na ho anao na ho amin'ny manodidina rehetrarehetra ary indrindra ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ary isan'ny moakariny rehefa manana an'izay fahendrena zay a le vitsy di ety. Halleluja. Amen.